mamela eloka. Matetika rehefa nisy olona nandrarantsika, nanao izay nampalahelo antsika, dia tena sarotra be ary tsy te hamela mihitsy ntsika na oviana amatona ny maro. Fandroany mamela eloka. Izay indray nijerentsika ao anatin'ity vidéo ity aza miala ary manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko tonga soa ao anatin'ny pejy makasitraka antsika hatrany manaraka hatramin'ny pejy tompoko. Mamela eloka. Lioka toko faraka ambin'ny folo andininy fahaefatra amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary mamela ny elokay fa izay koa mamela izay meloka taminay. Manomboka androany dia aiza miteny tsony hoe tsy zakan'ny vavoniko. Ny dikan'izany dia miantso concert ao amin'ny fonao ianao. Fa tsy maintsy mamela isika na dia mafy tamintsika ary nataon'ilay olona tamintsika. Ny valifaty tsara indrindra dia ny famelan-keloka. Rehefa mamela eloka olona isika dia tsy ilay olona ny mahazo tombony fa isika ny mahazo tombony amin'izany. Maivana ny fontsika rehefa mamela eloka isika ary miantso fahasalamana na ara-batana na ara-panahy ny famelan-keloka. Ny dikany hoe mamela dia avotsitra. Ny dikany hoe avotsitra ihany koa dia tsy manao reserve. Niza olona nandratra anao amin-drao fo. Tena tsy mora io. Mahazo mitomany ianao ary tena mitomany mihitsy fa ao anatin'ny 10 minitra fotsiny. Mety hoe tena tsy rariny fa avotsora izy. Andriamanitra te hanasitrana antsika. Te hanasitrana ny tokantranonao, te hanasitrana ny fanambadianao, te hanasitrana ny fifandraisanao amin'ny hafa Andriamanitra. Niza olona nandratra anao, nanao izay nampalahelo anao, mety efa tamin'ny 20 taona lasa, mety tamin'ny 10 taona lasa, mety tamin'ny 3 volana lasa, dia avelao izy. Tsy mila miantso concert intsony ao am-pontsika isika. Fa manomboka androany ndana mihinana gilasy. Noho izany, aiza mety mitaiza sy miopy fankalana ao anaty izany. Amin'izao fotoana izao ary tadidio hoe iza ny tena nandratra anao, iza ny tena nampalahelo anao. Aiza mitahiry fankalana izany, atao ohatrany hoe tsy nanisy ratsy ianao ilay olona. Libereo tanteraka ny fonao. Ka amin'izao fotoana izao ary mamela izay olona nandratra anao. Akopio masonao dia hivavaka dia tena teneny hoe mamela anazy dia tonono ny anarany. Raha mety ianao dia averena amin'ny fonao rehetra izao vavaka izao. Andriamanitra mila anao ny foko. Esoriko ato am-poko ny fankalana rehetra ato anatiko. Avototra Jesosy niza nandratra nanao izay nampalahelo dia mamela ny elony tahaka ny namelanao ny eloko amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha tena nataonao tamin'ny fonao rehetra izany dia misy tsy fahasalamana be dia be nandositra antsika. Misaotra anao nanaraka ny vidéo hatramin'ny farany. Raha nafinaritra anao ny vidéo dia aza misalasala, like sy micommente sy mipartager. Raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma tompoko.